mazava ho an'ny isam-baravarana. Noho ny fanantonan'ny rivo-doza Bergutany nosy Mascareine anio sy Rapitso dia ho avy ny onjan-dranomasina amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Atsimo andrefan' Madagasikara. Vokatrizay dia tokony hitandrina ny mpampiasa ranomasina amin'ireo faritra ireo ary tsy tokony hivoakan-dranomasina intsony mihitsy azy manomboka ny zoma ho avy izao. Amin'izao fotoana izao kosa dia mbola ny Italia no mandrafitra ny toetry ny androny amin'ny tapany avaratry Madagasikara fa ny alizay tsy maro toerana kosa na ny tsioka avy atsimo Atsinanana tsy maro toerana ny amin'ny tapany atsimo. Dia izay ny amin'iny fa toy izao manaraka izao ny mety ho toetry ny andro no tombatombana ny meteo Madagasikara ho anao amin'ny Rapitso atombontsika avy hatrany amin'ny maraina. Isy ny sisan'oram-baratra ny avaratra andrefana sy ny amin'ny faritry Melakiny andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa fa mety arahana orana malefaka izany ny faritra Vatovavy Atsimo Atsinanana sy Tolaniaro. Ho amin'ny Rapitso tolakandro dia anoram-baratra manomboka amin'ny faritra Nosy Sambrando, Sofia sy Boeny ary Melakiny. Anerika na anorana kosa manomboka amin'ny tendrony avaratra mahazo ny morontsiraka Atsinanana Ray Manontolo mipakatra amin'ny faritry Tolaniaro mazava ho azy. Tahaka izay ihany koa ny ilany Atsinanan'ny Fianaratsoa. Ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny mari-pana indray dia somary mafapana ny ilany andrefan'ny Madagasikara ho amin'ny Rapitso tontolo andro. Ho amin'ny maraina izao ny ambany indrindra dia any Fianaratsoa any 4-30 degré celsius. Ho amin'ny Rapitso tolakandro kosa ny ambony indrindra dia 5-30 degré celsius. Ho anareo any amin'ny faritanin'ny Toliara iny. Dia raha ikasa hivoaka ivelan'ny Gasikara indray ianao dia ifandimby amin'ny rahona ny masoandro amin'ny Rapitso any Milan, Nairobi, Bangkok sy ny faritry Johannesburg sy Seychelles. Anorana avokoa ny Paris, Maurice, Comores sy La Réunion. Hiposaka amin'ny 5 ora mahery 30 minitra ny masoandro amin'ny Rapitso maraina ary lentika amin'ny 9 ora mahery 20 minitra. Dia izay ny meteo antsika amin'ny fiteny malagasy mametraka ny mandra-pioana toko klasy toko vavy.